Lanonana telo sosona no notanterahina teo anivon'ny tafika malagasy ny lakamisy zoma lasa teo. Anisan'izany ny fanehoana ambany faneva miaramila zazavao sy ny famindram-pahefana samihafa. Ndiaro arantsika ny sary marakitra izay. Miaramila zazavao misy 530 sy 300 amin'ny andiany voalohany amin'ny ity taona 2024 ity eo anivon'ny tafika malagasy no naseho ambany fanevana ny lakamisy zoma teo avy amin'ny régimenta telo dia ny Kapsat, première TS, ny RAS ary nandalo fifanana ara-miaramila nandritra ny 3 volana izy ireo mialohan'izao lanonana fampisehoana izao. Nanaraka fifanana voalohany ara-miaramila nafita ireo zazavao ireo fifanana izay narahiny anatanterana ny fanampom-pirenena mandritra ny roa taona teo ihany koa ny fampianarana mikasika ny fiainana eo amin'ny tontolo ambanivohitra toy ny fambolena sy ny fiompiana koa satria volavolaina ho modely izy ireo dia nisy ihany koa ny fampianarana olom-pirenena vanina. Nisy ihany koa tetsy an-danin'izany tsy tao amin'ny régimenta andro sy tohana na RAS tetsy Ampahibé ny famindram-pahefana amin'ny mahazoky eo anivon'ny mpianatra manam-boninahitra mpitsabo. Marina moa fa lasa manam-boninahitra miaramila mpitsabo rozoky olona teo aloha rehefa avy ananaraka fanifanana. Nahitana famindram-pahefana ihany koa teo amin'ireo olafin'ny fanatanjahantena, aro, andro sy tohana ary ny olafim-pibaikona.